Volaza teo moa zany a dia nampiatra ny lalàna manakery sy ny andininy eo ny lalam-panorenana ny fitsarana avy mbo lalam-panorenana amin'ny famerenana anay a iverina atao miampy pirenena mahasombava-bahoaka mazava ho azy amin'ny mampikambana nay telo miravavy amin'ity androm-panjakana lehibe ity izay lapan'ny demokrasia dia mieritreritra hatrany a amin'ny fisoloana tena sy fisoloana vava nyreo vahoaka izay mifidy anay a hitondra an'izay anjara biriky izay mazava ho azy fa tonga hitondra ny etaeta ny vahoaka izay mifidy anay a hiaro ny tombontsoany vahoaka sy ny distrika izay a nifidy anay ihany koa ary hijery ihany koa ny paikady hiarana ao anatin'ny fitoniana sy filaminana sy ny fiarahamiresaka sy ny fifanantonana mba hivoatsika amin'izao fiainam-pirenena zao satria tombontsoa ambonin'ny firenena ny zava-dehibe sy ny mahasoany malagasy. Voalohany tenilay telo miravavy dia misaotra an'Andriamanitra amin'ny fandaminana sy ny fandaharana. Alohan'ny ministra nay telo miravavy dia solombavambahoaka zahay voafidy tany amin'ireo distrika tsirairay izay misy anay Nosy-Varika Fianarantsoa Tenako distrika Vivary iraka amin'ny maha tokony andraikitra eto amin'ny firenena no tanterahanay tany ministera tsirairay avy. Ka rehefa tapitra ny andraikitra tany araky ny fehezan-dalàna manakery eto firenena izay nakatoavin'ny ACC moa zany fangatanay rakasitrany izy ireo dia miverina indray zahay amin'ny andraikitra izay napetraky ny vahoaka aminay tsirairay avy. Ka iny moa zany araky ny lazaiko teo hoe solombavambahoaka zahay tia vahoaka ary andriamatoa mila vondro moa zany mitarika ny Irmar vondrona politika ato anatiny izay lasa vice vice-président dia raritra mamangy ny ray aman-dreny amin'izao fiverenanay eto amin'ny sehatry ny assemblée nationale izao. Ny taratasy-panjakana rehetra mila fandiniana satria hitanareo fa misy maromaro ny membre ny ACC dia tsy maintsy mijery ny antota taratasy rehetra satria araky ny fenitra misy zany dia manao fangatahana ny tsirairay rehefa vita ny mission dia misy fandiniana dia izay moa zany vao tonga ny fotoana ary akasitranay ireo membre ny ACC izay tariny andriamatoa voaloha amin'izay hoe fankatoavana ny taratasy napetrakinay tany amin'ny ACC. Ahoana zany positionnareo fondana-mpanolotra aiza ho aiza ny nataontsika hoe poan'ny député IRD amin'izao? Voalohany aloha araka ny teneninao izay dia ny voafaritra ny lalàna dia ny fiverenanay telo miravavy izay voafidy ao amin'ny distrika ny Nosy-Varika ny Fianarantsoa voalohany ary ny Vohibato dia mivoaka moa ny didiny ACC omaly ny verenanay mandraindray ny andraikitra ny voalazan'izay didy arrêt izay dia mazava tsara levé aloha ny suspension an'ilay ny asanay tany amin'ny maha-gouvernementanay dia ny faharoa miverina izahay mandray ny andraikitra mahasolombavambahoaka dia ny fahatelo mitsahatra ny andraikitr'ilay député ny solotoerana teo aloha. Izay ny voalazan'ny didim-pitsarana ary ny raisina ihany koa ilay fangatahana ny famerenana anay arak'izay teo anivon'ny HCC. Izay zany aloha ny voalazan'ny didina voaka ny HCC izay. Ny manarak'izay ny amin'ny lafiny politika ny olazainay angambany aloha androany dia hoe manatanteraka izahay aloha ny fenitra rehetra izany hoe tonga eto amin'ny androm-panjakana izay hitoeran'ny demokrasia dia mandray ny andraikitra manao an'izay dingana amin'ny fenitra izay zahay dia mazava ho azy tsy maintsy isy ihany ny fandraisana firesahana sy fampitam-baovao mahakasika ny hoe aiza ho aiza fa velao aloha izay mba hipetraka tsara ny toeranay dia avy eo izay afaka miresaka indray lafiny ara-politika. Ny androany dia ny arifenitra amin'ny lafiny administration, ny arifenitra amin'ny hoe fanajana n'ireo ray aman-dreny rehetra isan'izany ireo lehibe ny androm-panjakana inisy ato dia mametraka an'izay aloha izahay andro.
zany eo anao filohan'ny antenimieram-pirenena zany anareo nataka fotoana ho arinan'ny zao fitsidiana zao sy mazava ho azy satria izy no lehibe ny antenimera pirenena dia ajainay zay rafitra rehetra misy a dia hitsidika andreo ambaratonga rehetra izahay a mahafehy an'izany satria androm-panjakana misy anay ty dia ajainay ary ihany koa eto dia maneho fisaorana izahay a amin'ny vahoaka tsirairay a ny fidy anay nametraka hatrano ny fitokisana hatramo voalohany nalany anay dia amin'izao ihany koa zay dia manome toky a anatanteraka an'izay andraikitray rehetra izay isaorana ny HCC namoaka an'izay didy izay a isaorana ihany koa ny rehetra ny fanometanana sy ny fankahety taminay telo mirahavavy a tonga amin'izao dia vonona izahay a anatanteraka ny andraikitra masolom-bavam-bahoaka anay masolom-bavam-bahoaka nareo zao amin'izao olona no mahita angamba nareo fa mitaraina be ny olona fiverenan'ny téléstage afaka ambananareo aiza hoaiza mety ho fiadivana amin'izay ny ambaratonga ny mahasolom-bavam-bahoaka dia mazava ho azy aloha voalohany dia miaino ny feoan'ny fitarainan'ny vahoaka mahita mahatsapa ary tsy hipetraka fotsiny fa mijoro hatrany izahay amin'ny ditsy andraikitra iatsoroanay ny fiampangana aloha zany tsy mitombona ny fiampangana fa miezaka foana zany zay ny manam-pirofany tsy fahatombany tsy mampitombona n'le fiampangana rehefa tsy mitombona ny fiampangana dia nofonjaina amin'ny antony tsy mitombona ihany koa ny olona rovanay dia mbola nanapirofy ihany koa zay tamin'ny fanohanana zany hoe iahoana sy ahoana avy ny tsy mampitombona zay fa tsy niova ny didiny navoakan'ny fitsarana tsy niova ny fanapahan-kevitra zareo zany dia izay nefa ny raha mandinika raha hidirana lalindalina kokoa nefa ny resaka ny raharaha dia tena raharaha somary raharam-barotra kokoa no azo lazaina hoe hoentina eny anivon'ny fitsarana misana miady amin'ny kolikoly dia fahitanay azy moa zany efa tena mivoana tanteraka amin'ny hoe maha-juridika judiciaire azy ny raharaha fa asa lasa mibahana kokoa ny resaka politika ka lasa fonjana tsy aradrary ny olona rovanay ny fiampangana aloha zany tsy mitombona ny fiampangana fa miezaka foana zany zay ny manam-pirofany tsy fahatombany tsy mampitombona n'le fiampangana rehefa tsy mitombona ny fiampangana dia nofonjaina amin'ny antony tsy mitombona ihany koa ny olona rovanay dia mbola nanapirofy ihany koa zay tamin'ny fanohanana zany hoe iahoana sy ahoana avy ny tsy mampitombona zay fa tsy niova ny didiny navoakan'ny fitsarana tsy niova ny fanapahan-kevitra zareo zany dia izay nefa ny raha mandinika raha hidirana lalindalina kokoa nefa ny resaka ny raharaha dia tena raharaha somary raharam-barotra kokoa no azo lazaina hoe hoentina eny anivon'ny fitsarana misana miady amin'ny kolikoly dia fahitanay azy moa zany efa tena mivoana tanteraka amin'ny hoe maha-juridika judiciaire azy ny raharaha fa asa lasa mibahana kokoa ny resaka politika ka lasa fonjana tsy aradrary ny olona rovanay